Levitikosy toko 4:20. Ny amin'ny fanamboarana ny jiro sy ny fanaovana ny mofo aseho. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: mandidy ny zanak'Israely hitondra aminao diloilon'oliva tsara voavely atao fanazavana ampirehetana jiro mandrakariva. Eo ivelan'ny efitra lamba izay manakona ny vavolombelona, dia eo amin'ny tranon'ilay fionana no andaharany Arona azy hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina. Eo anatrehan'i Jehovah mandrakariva, ho lalàna mandrakizay amin'ny taranaka ireo hatramin'ny faramandimby izany. Eo amin'ny fanaovan-jiro volamena tsara no andaharany ny lela fanaovan-jiro mandrakariva eo anatrehan'i Jehovah. Ary maka koba tsara toto ka endaso mofo 12, 2/10 no atao mofo iray, ary mandahara ireo eo ambony latabatra tsara eo anatrehan'i Jehovah ka atao vorotoerana, dia 9 no iray toerana, ary asio didikazo manimpofona madio ny isan'ny toerana, ka aoka ho eo amin'ny mofo izany ho fanatim-pahatserovana, dia fanatitra atao amin'ny afo an'i Jehovah. Isan-tsabata no andaharany ireo mandrakariva eo anatrehan'i Jehovah, ho avy amin'ny Israely izany, dia fanekena mandrakizay. Ary ho an'ny Arona sy ny zanany izany, ka hohaniny eo amin'izay fitoerana masina, fa masina dia masina ho an'ny mpisorona izany, avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo. Lalàna mandrakizay izany. Ny amin'ny fampijaliana izay miteny ratsy ny anaran'i Jehovah mba amin'ny valan'ny famonoana. Ary nisy lehilahy anankiray nivoaka nakeo amin'ny zanak'Israely. Vehivavy Israelita no reniny, fa lehilahy Egiptianina no rainy. Ary niady teo an-toby io zanaky ny vehivavy Israelita io sy ny lehilahy Israelita anankiray. Ary niteny ratsy ny anarana ilay zanaky ny vehivavy Israelita ka nanozona, dia nentina tany amin'ny Mosesy izy. Selomita no anaran-dreniny, zanaka vavin'ny Dibri, avy tamin'ny firenena Dana izy, ary nambenana izy mandra-pahafantany izay ho didin'i Jehovah. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: avoay hoe nivelan'ny toby le nanozona, ary eoka izay rehetra nandre azy hametraka ny tanany amin'ny lohany, ary eoka ny fiangonana rehetra hitorabato azy. Ary mitenena amin'ny zanak'Israely hoe: na iza no mamingavinga n'Andriamaniny dia ho meloka. Fa izay miteny ratsy ny anaran'i Jehovah dia atao maty mihitsy. Hitorabato azy tokoa ny fiangonana rehetra, na vahiny na tompon-tany, raha miteny ratsy ny anarana dia atao maty izy. Ary izay mahafaty olona dia atao maty tokoa, fa izay mahafaty biby fiompy dia hanonitra azy biby solon'ny biby. Ary raha misy olona manan-kilema ny namany, dia toy izay nataony no atao aminy kosa. Tapaka solon'ny tapaka, maso solon'ny maso, nify solon'ny nify. Tahaka ny kilema nataony tamin'ilay olona no atao aminy kosa. Ary izay mahafaty biby fiompy dia hanonitra azy, fa izay mahafaty olona kosa dia atao maty. Fitsipika iray no hitondrana anareo, na vahiny na tompon-tany, fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Ary Mosesy niteny tamin'ny zanak'Israely, dia navoaka ny teny ivelan'ny toby ilay nanozona ka notorahany vato. Ary ny zanak'Israely dia nanao arak'izay efa nandidian'i Jehovah any Mosesy.